Ny olana rehetra dia azo vahana amin'ny fomba ara-panaviko. Ninona olana izay mianjady aminao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, amin'izao ora sy fotoana ifampiresahantsika izao, dia tadidio fa ny olana rehetra dia misy vahaolana avokoa. Ara-panahy ny vahaolana, ary amin'izany hoe ara-panahy ny vahaolana izany dia ilaina indrindra ny manao consultation, fijerena vintana aloha izany ao anatiny, dia manao ny fitsaboana an'izany vintana izany, ary miroso tsikelikely amin'izay amin'ny famahana ny karazana olana maro isan-karazany izay anananao, tahaka ny olana ara-tokantrano, ny olana ara-pitiavana ho an'ny mbola célibataire, ny olana ihany koa ho an'ireo olona izay ataontsika hoe mivarotra, agence immobilier, ny karazana olona manao sehatr'asa mahaleo-tena zany, manana orinasa mitsangana, manana ny orinasa vaventy sy madinika izay mitsangana, ary ihany koa misehatra ao anatin'ny fampiroboroboana an'ireny varotra sy asa mandraharaha maro isan-karazany ireny zany, na ny asa fandraharahana maro isan-karazany ireny zany, ny Cohen Andreas Farmerantsoa ao anatin'izay. Ao anatin'izay moa dia ny maha Cohen ny tenako, amin'ny mampisorona ny tenako, amin'ny mampitsabo ara-panahy ny tenako, dia mijoro mandrakariva manampy ny mpiara-belona amiko amin'ny alalan'ny fahaiza-manao, fahaizana an'izany hoe zava-panahy izay hoentina hanatsarana sy hanasoavana ny mpiara-belona izany. Misy ny fanaovana ny consultation et traitement à distance izay ilaintsika indrindra tokoa amin'ny fanampiana ny olona tsirairay avy izay alavitra, indrindra fa ho anareo izay any ampitan-dranomasina lavitra any, ho anareo izay any amin'ny faritany lavitra any tsy afaka ny tonga eto amin'ny biraoako, ary ihany koa ho anareo tsirairay avy izay tsy manam-potoana kanefany mba te hisitraka an'izany hoe fitsaboana sy famahana olana à distance izay ataoko izany. Afaka atao à distance ny zavatra rehetra, tsy misy olana ary tsisy aya ao anatin'izay, fa miankina amin'ny fifampitokisanana ihany zany no iandohan'ny zavatra rehetra ao anatin'izay. Dia ao anatiny ihany koa misy ny fanontaniana maromaro avy aminareo zany mikasika ilay fitsaboana ara-panahy. Misy ny manontany ao anatiny manao ahoana ilay fitsaboana ara-panahy izay ataonao. Fitsaboana ara-panahy izay ataoko zany dia amin'ny maha hoe ara-panahy azy dia zava-panahy no atao, hery avy amin'ilay mpahary na herin'ilay mpahary mihitsy no miasa ao anatiny. Mampiasa ny teknika kabalistika avy amin'ilay mpahary amin'ny fomba gasitrana indrindra zany hoe amin'ny fomba hebreo izay razam-ben'ny malagasy hatramin'izay zany. Dia ao anatin'izay tsika mbola hiditra lavalava amin'ny fanazavana izay hoe maha-hebreo gasy tsika ao aoriana kely ao, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fizarana an'izany atao hoe fitsaboana ara-panahy zany, ahafahana mitsabo sy mamaha karazana olana maro isan-karazany zany izay fitsaboana ara-panahy zay. Tafiditra ao anatiny ilay fanresahako teo ny olana amin'ny ara-tokantrano, fandaminana ny ara-tokantrano, ao anatin'izay ihany koa ny mpivady izay mba mitady sy maniry mpivady izay maniry sy mitady hahazo taranaka, ka mila fikarakarana, mila fitsaboana, mila fizahavana, mila fijerena, sao sanatria misy ny mosavy mahatonga an'ilay olona tsy mety mahazo taranaka, sao sanatria misy vintana mifanohitra mahatonga an'ilay olona izay tsy ambinina amin'izay hoe amin'ny resaka taranaka izay. Dia ilaina ny mijery sy mandrindra ary mandamina an'izay tranga izay zany ao anatiny. Misy ihany koa ny karazana ataontsika hoe
fanomezana fisintomam-bola, fandroitam-bola ho an'ny mivarotra, ho an'ny orinasa madinika, ho an'ny orinasa vaventy, ho an'ny karazana asa fandraharahana maro isan-karazany. Miankina amin'ny fifampitokisana ihany ozy teo zavatra rehetra. Afaka tonga mivantana ianareo sur rendez-vous ny famahana sur rendez-vous ny fandraisana olona mivantana ho an'izay rehetra ho avy mivantana. Maka rendez-vous ianareo mandefa mialohan'le frais de rendez-vous 5000 ariary kely fotsiny zany 5,000 ariary kely fotsiny ny frais de rendez-vous na sarany fankalana rendez-vous dia alaina mialoha zay farafaratsiny 2 andro 3 andro mialoha, herinandro mialoha mba ho mariky ny fahamatorana, ho mariky ny fahatongavana no antony ilana an'izay. Misy sara manokana ny consultation ao anatiny, misy sara manokana ihany koa ny fitsaboana sy ny famahana ny olam-piainanao rehetra zany ilaina izany rehetra zany fa ho fifampitsinjovana. Mirary de mirary ny sarany consultation, mirary de mirary ihany koa ny sarany fitsaboana sy ny famahana ny olam-piainanao rehetra. Raha lavitra ianao dia afaka atao à distance ny zavatra rehetra araka izay efa nolazaiko teo, indrindra fa ho anareo izay any ampitan-dranomasina lavitra dia lavitra rehetra any. Mankasitraka indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy, ny Cohen Andreas Falmiarantsony na raha anareo teto ho toizantsika amin'ny fotoana manaraka fanazavana sy famalinana ireo fanontaniana izay mbola tsy voavaly teto amin'ity androany ity. Mankasitraka antsika rehetra, mankatelina dia samy tahiny ilay mpahary tsika rehetra dia samy ten'Andriamanitra.